Malagasy manodidina ny enina tapitrisa, izany hoe manodidina ny 700 mponina no tsy manana taratasy fanamarinana na haterahana na kopia. Ny tsy fananana izany izay mametra ny fisitrahan'izy ireo ny zony. Nanomboka ny fihodinan'ny taona 1924 hatramin'ny 30 Jona 1924 dia nahatratra enina tapitrisa mahery ireo olona 12 taona no mihoatra na vitan'ny fisoratana anarana biometrika tao anatin'ny hetsika voalohany izay notontosaina tao anatin'ny 3 volana raha toa ka roa tapitrisa no heverina ahavita izany tao anatin'ny tetikasa izao tokana izay teo ambany fandrindran'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny alalan'ny Centre National d'État Civil et de l'Identité CNCI sy ny projet de gouvernement digital et de gestion de l'identité malagasy ary vatsiny ny banky. Ny azo amezana azy dia hoe fahombiazana satria tonga angamba dia resahako eto hoe raha ohatra ka ny vinavinaina fa roa tapitrisa ny olona avita n'ilay fisoratana anarana biometrika tamin'iny opération voalohany iny nandritra ny 3 volana hatramin'ny faran'ny volana Jona dia nahatratra enina tapitrisa zany no efa mahery no efa navita n'ilay fisoratana anarana biometrika ka zava-dehibe zay satria raha tany am-boalohany mety betabe ny ayahy betabe ny tsao ary izay mihitsy ny antony natonga ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara mitarika mihitsy ny fisoratana anarana angamba tadidinareo fa izy mihitsy no anisan'ny soratra anarana voalohany nampiseho amin'ny malagasy fa ilain'ny firenena io ho an'ny fampandrosoana ny firenena io dia nahazo tokony rehetrarehetra ka atao hoe anisan'ny nazahoana an'izay vokatra tsara izay ny ataontsika hoe ny fiarahamietany rehetrarehetra tsika malagasy rehetrarehetra ny olom-pirenena tsirairay avy ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra isan'ambaratonga ny hatreny fotony hatreny amin'ny fokotany hatreny anivon'ireo commune ny tompon'andraikitra tia fanjakana foibe ary atao hoe nanampy tosika atsika foana ihany koa ny mpiara-miombonantoka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny tetikasa prodigie zany izay nanampy betabe atsika tamin'ny fanatanterahana ny tetikasa iny. Tontosaina ny 12 Jolay hatramin'ny anio 13 Jolay 1924 tetsy amin'ny Carleton Nosy moa ny atrikasa fampizarana traikefa momba ny fisoratana anarana biometrika faobe, atrikasa izay maneho dingana lehibe amin'ny fitantanana ny mombamomba ny olona sy ny rezistry ny sata sivily ho an'ny Madagasikara ao anatin'izao fotoam-panavaozana izao. Dia fantatsika fa tapitra tamin'ny faran'ny volana Jona teo fa efa nisy ny atao hoe fifampiresahana ary fifanarahana teo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena dia ny tetikasa DGIM indray zany no anontoana amin'ny fanjakana malagasy izay vatsiny banky iraisam-pirenena vola ihany koa io anohana ny fitondrana malagasy amin'ny fanohizana ny opération ty fa ny tena marina dia mandritry ny opération ihany no tohana ho an'ny banky iraisam-pirenena fa itsika fanjakana malagasy ny tsika firenena malagasy no andray an-tanana ary asa tsika andavanandro io zany rehefa vita ty opération ty dia iverina ho asa andavanandro eo anivon'ny ministeran'ny antitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny fanohizana zany anyty fisoratana anarana biometrika ity. Ny tiako mariana ihany koa angamba tonga de resahako ny tiako mariana ihany koa dia miroso foana ny ataoko hoe ny fanavaozana mihitsy tsy resaka hoe digitalisation fotsiny ihany izy ity fa tena fanavaozana mihitsy ny tontolon'ny soram-piankonana eto Madagasikara dia misy